tonga ny androny tonga n'inona fotoanany zay misy feo izay mandositra sy izay afaka avy any amin'ny tany Babilôna hanambarany famaliany Jehovah Andriamanitsika hozona dia ny famalina noho ny tempolony. 1920 antsoy ny mpandefa zanatsipika amelany Babilôna. Mpandefa zanatsipika zany a tafika zany tafika izany mpandefa zanatsipika zany antsoy izy amelany Babilôna. Dia ny mpanenjana tsipika rehetra mitoby manodidina amely azy aoka tsisy ho afaka izy valio araka ny asany izy eny araka ny asa rehetra nataony no mba ataovy aminy kosa fa niavinavina tamin'i Jehovah izy niavinavina tamin'iza Jehovah dia tamin'ny ray masiny Israely ataovy aminy koa valio araka ny asany izy valio araka ny asany izy dia ataovy aminy koa araka zany fa niavinavina tamin'ny atsika miavinavina amin'ity koa zany a indrindra amin'ny Jehovah io dia mitandrema. 19 koa hiapatrapatra eny kahalalana ny zatoviny ary horingana ny miaramilany rehetra amin'izany andro izany hoy Jehovah. Mahampangorohoro zany a mahampangorohoro zany a aza ataonareo raha hoe mandendefa tany zany hafatra zany hiapatrapatra eny kahalalana ny zatovy efa nisy zany tamin'ny 72 efa nisy zany tamin'ny 47 efa firy ny zatovy niapatrapatra teny an-dalana ty firy ny frantsay nisy zany tamin'ny 72 firy ny zatovy niapatrapatra teny an-dalana fampitifirana nisy zany tamin'ny 91 diso fifampitifirana zatovy firy ny maty nisy zany tamin'ny 2002 mbola misy koa zany 2009 fa mbola mipody koa izy zao mbola tombo koa izy zao hiapatrapatra eny kahalalana zao ary horingana ny zatoviny ary horingana ny miaramila rehetra amin'izany andro zany hoy Jehovah. Na ny miaramila ary zany dia isy horingana amin'izany andro zany hoy Jehovah. Dia tadidionareo tsara hoa ty toriteny ty fa tsika sa mbola misy raha mahalala zay mitranga Antananarivo any amin'izao andro torintsika teny zao fa vao amin'ny 12 latsaka zao eto ampitoriana teny isika tsika zay androany hariva sabotsy hoa mahalala an'izay fa nitranga zany satria hita vaovao ny ampitso alahady dia fa mahalalo izy zay le nindresana tamin'ny sabotsy kay nefa reo tsy anisy nahita tagna sy amin'ny herinandro igny sy zay mareny ty toriteny te manaraka 19 zao lazainy Jehovah tompony maro ny ara-pahoriana zanak'Israely sy ny taranaka Joda ary zay rehetra namabo azy dia miazo nazy mafy ka tsy mety mandefa azy mahery ny mpanavitra azy. Jehovah tompony maro no anarany andahatra ny adiny koa izy ka ampiadana ny tany tsy hampangovotra ny mponina ny Babilôna kosa. Zao lazainy Jehovah tompony maro a Jehovah tompony maro no anary andahatra ny adiny koa izy ka ampiadana ny tany ampiadana ny ty tany malagasy ty koa zany Jehovah fa tsika n'izany mena n'izany afaka zany. Fa ina zavatra hitranga 5 indro isabatra ameliny Kaldianina mba ny mponina ny Babilôna sy ny mpanapaka azy ary ny olon-kendry ho Jehovah. Iza no miteny ho Jehovah indro isabatra ameliny Kaldianina. Tamin'izany moa mbola tsisy basy mbola tsy misy grenady mbola tsisy lacrymogène tsara mbola nisy an'izao aby tamin'izany fa ny azy dia ina ny famelezana ka rehefa voany sabatra dia mandrika ny raha. 19 mahery ozy izy ny mpanavitra azy andahatra ny adiny tokoa izy. 19 indro sabatra amely Kaldianina mba ny mponina ny Babilôna ary anapaka azy ary ny olon-kendry hoy Jehovah. Indro sabatra veriny any veriny indro zay voalohany indro sabatra amely ny Kaldianina faharoa indro sabatra amely ny bibedibedy ka ho very saina izy. Ino moa dika mibedibedy io le vavavava be sy fanaratsiana sy fanapotena dia mifandrangitra ao dia mifamely ao dia vavy tokoa io. Indro sabatra amely ny bedibedy ka ho very saina izy. Indro sabatra amely ny lehilahy mahery ka hivadi-po izy amely ny gros bras zany zany lehilahy mahery zany gros bras zany hivadi-po izy. Firy zay 3 19 indro sabatra amely ny sovaliny sy ny kalesiny mba ny olona samy hafa firenena rehetra ho aminy amely ny sovaly sy kalesy. Tamin'izany tongotra efatra ny sovaly
sy ny kalesy fa zao inona ny manatongodrevitra itengenana fiarakodia imoreky taingina fiarakodia imonaty taxi brosy tengenany vahoaka diny fita amin'ny telopolo indro sabatra meliny sovaliny sy ny kalesiny mba ny olona samy hafa firenena ao aminy ka ho tonga toy ny vehivavy ireny indro sabatra meliny firaketany ka ho robaina izany tonga ny sabatra ady zany raikitra ny ady tsisy azo anakanana azy intsony ary de efa zay voany sabatra de efa voa zay maty na sivily na maramila de efa maty tamin'izany andro ny Babilôna izany de ny raiky amby efapolo indro misy firenena avy any avaratra de firenena lehibe sy mpanjaka maro no mitsangana avy any amin'ny farantany tsy pika sy lefina no entiny loza be tsy mamindra fo izy ny fiainy de mirondrony atony ranomasina sady mitaingy soavaly izy ary vohomina tahaka ny lehilahy ho amin'ny ady amely anao ry Babilôna zanaka vavy eno tsara firenena avy any avaratra firenena lehibe sy mpanjaka maro no itsangana avy amin'ny farantany tsy pika sy lefina no entiny loza be tsy mamindra fo izy zany hoe tena mifanandrana mihitsy zany ireto ary de mitondra fitaovam-piadina mihitsy ifanindranana tsy pika sy lefona atika ao amin'ny heviny amin'izao fotoana zao ny feony mirondrona toy ny ranomasina vahoaka be da be zany mirondrona tahaka ny ranomasina izany vohomina tahaka ny lehilahy ho any amin'ny ady vohomina tena fa vonombonina iady mihitsy zany fa tsisy resaka fa zay fandehany eo fandehany hamely anao ry Babilôna zanaka vavy ndiny telo amby efapolo horeny mpanjakany Babilôna ny lazany ka miravoravo tanana izy horeny mpanjakany Babilôna ny lazany ka maninona izy miravoravo tanana izy fa orinany mahazo azy eny fa naintainana tahaka ny vehivavy raha miteraka manaintaina tebiteby ahoana ny hafarany ty ndiny nefatra amby efapolo iny toy ny fiakatry ny liona avy any amin'ny kiritrala eny amorony Jordana no hiakarany ho any misy ahitra mateza nefa ampandosiriko tapoka hiala ho aminy izy ary zay olona anankiray voafidy no hotendreko ho hanapaka azy barenareo tsara ve zany ohatrany tsarenareo tsara apodiko le efatra amby efapolo teo tapany faharoa Jérémie 50:44 tapany faharoa nefa ampandosiriko tapoka hiala ao aminy izy présidenty Babilôniana io tenen'io ampandosiriko tapoka hiala ao aminy izy ary zay olona anankiray voafidy no tendreko hanapaka azy urakoraka be ino mampiorakoraka anareo am'izany ampandosiriko tapoka hiala ao aminy izy ary zay olona anankiray voafidy no tendreko hanapaka azy oka ranona ao ary aza mbola nikirapaka aloha toko faraiky amin'ny dimapolo toko faraiky amin'ny dimapolo ohatrany mahafinaritra be anay nefa le teny teo ohatrany tiako averimberina havereny kely nde mpandeha havereny kely nde mpandeha havereny kely nde mpandeha hoy 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 andao ary de tsy amerina tsony aho nefa ampandosiriko tapoka hiala ao aminy izy ary zay olona anankiray voafidy no tendreko hanapaka azy marina ve sa tsy marina marina ve sa tsy marina eny ary raiky amin'ny dimapolo ny dininy faharoa ary aniraka olona hafa firenena ho any Babilôna izay kororoka azy ka afoana ny taniny fa amely azy manodidina amin'ny andro fahoriana ireo izay manenjana tsipika mba zay miandranandrana amin'ny akanjo fiarovatenany de aoka samy asiany zay manenjana tsipika aza tsitsianareo ny zatoviny
ary ngano avokoa ny maramilany rehetra mba hiapatrapatra any amin'ny tany kaldianina ny faty ary zay voatrapaka dia hiapatrapatra eny an-dalambeny fa Jehovah tompony maro Andriamanitra ny Israely tsy doda sy ny Andriamanitra pastera Mayol dia tsy hahafoy azy ho mpitondra tena dia anenika ny fahotany amin'ny ray masiny Israely aza na dia anenika ny fahotany amin'ny ray masiny Israely aza ny taniny fa Jehovah tompony maro Andriamanitra ny Israely sy ny Joda sy ny Malagasy sy ny pastera Mayol dia tsy hahafoy azy ho mpitondra tena. Amen. Zany hoe tsy ho mpitondra tena tsony zany ty firenentsika Malagasy. Urakuraka be. Andininy fahenina andositra hiala amin'ny Babilôna ianareo ary samy mamonjy ny ainareo avy aoka tsy ho voaringana noho ny fahotanareo ianareo. Andininy fahavalo tapoka no naravany Babilôna sy nahatorotoroany hidradradradrao izy maka balsama atao amin'ny feriny marary azy fa ngamba ho sitrana ihany izy nitady hanasitrana ny Babilôna izahay nefa tsy nety sitrana izy tsy azo sitranina tsony zany le aretina tsisy ninona azo atao intsony fa na dia nitady fanasitranana aza dia raha tapoka ozy izy ny faravany. Andininy faharoa amby folo amin'ny raika amby dimapolo manangana fa neva eo akaikiny mandany Babilôna ataovy mafy ny fiambenana alatsao ny mpiambina alaminy ny otrika fa Jehovah sady efa nisaina no anatanteraka izay nolazainy ny amponina ny Babilôna. Eno tsara Jehovah sady efa nisaina no natanteraka izay nolazainy ny amponina any Babilôna. Lasa passé ndray zany izy eto tamin'izany izy zany mbola futur tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany ity nilazana azy fa ity teny eto ity ndray dia ohatrany efa milaza hoe ho antsika zay meno amin'izao fotoana zao efa notanterahany zany tamin'izao ora ny tenenana zao andrenesantsika azy zao efa notanterahany nandroany ala narapitso Urakuraka be. fa tsika eo tsara mbola mahalala zay hitranga agny aloha fa dia amin'ny andro inotsika amin'ity apisy afaka apitso zany dia votsy hoe izay tokoa le raha aonao izy fa Jehovah sady efa nisaina no anatanteraka no nahatanteraka présence passé zany hoe nahatanteraka zany izay nolazainy amponina ny Babilôna. Ianao zay monina morony rano be sady be rakitra tonga ny fiafaranao ka tsisy tsony ny filanao harena. Ianao zay monina eo amorony rano be ina moa ny kodiny rano vahoaka. Ianao zay monina amin'ny vahoaka be tonga ny fiafaranao ka tsisy tsony ny filanao arena. Misy fanongonankarena be zany tao monina maro be zany Nebukadnezara mpanjaka sy ny mpanarady azy dia manaroatra fangorona karena tsy fakahitana mihitsy ireo vahoaka ny Babilôna miaraka amin'ny Nebukadnezara ireo fa tsisy tsony ozy izy ny filanao iny arena tapitra zany tsy afaka ny angoro-karena tsony zany Babilôna sy ny vahoakany ao sy ny mpanarady azy. Andininy efatra amby folo Jehovah tompony maro ny anina tamin'ny tenany hoe ho fenok'olona maro toy ny valala tokoa ianao ary ireny dia anakora hamely anao. Ho fenok'olona maro toy ny valala tokoa ianao ary ireny dia anakora hamely anao. Ireo vahoaka be ohatrany valala reo zany dia anakora hamely anao. Ireo vahoaka beta be reo ozy izy vahoaka hafa inona reo ozy izy hafa firy azonareo ny dikan'izany hoe vahoaka hafa firenena itsika ane le vahoaka fa tsy isika ny anao an'izany fa vahoaka inona hafa firenena no hanao an'izany fa itsika izany dia hitazana dia mitazatazana fotsiny hoe ao ve le tenin'ny Jehovah niditra sa tsy niditra tanteraka sa tsy itsika zany lay fireneny Jehovah hijery fa ireo firenena hafa firenena no hanao izany. Dia misy mieritreritra zao zany dia ny Komoriana ve dia vitan'izany zao satria hafa firenena mety zay zao nieritreretiny sasany sany Amerikanina sa ny Frantsay sany izy hafa firenena ara-panahy dikan'izany. Azonareo ve zany Azo. azonareo hoe firenena hafa io Azo. andininy raika amin'ny telopolo
Jeremia toko faraiky amby dimapolo andininy raiky amby telopolo. Mifamoivoy be ihany ny hiraka mpiazakazaka ary mifamoivoy be ihany ny mpitondra teny mba hanambara any amin'ny mpanjakany Babilôna fa afaka ny tanàna manontolo. Satria nahoana ny mpanjakany Babilôna zany fa nilefa afa-tsay ao koa dia miazakazaka amin'izay ny filazana fanambarana amin'ny zay azo hanambarana azy aby na telefôny na io na Facebook io na ino io na email dia miazakazaka mifamoivoy ny fanambarana makany amin'ny mpanjakany Babilôna fa afaka ny tanàna rava ny fanjakany Babilôna. Ura be marina grave zalahy ty perikôpa ty fa tena lelo olona dia mizaha anaty hoe samba masaha mitarogno an'izany tsaho mitarogno an'io fa ia mitarogno an'io tsataroko koa ary io sy raha natao tandroano io androano sabotsy 12 zao tsika mitarogno zao maheri-dimy fa afatagna amin'ny volagna novambra 2017 ity perikôpa ty ary nanao kory za ty fianarana ho an'ny voahany apodiko le teny tao andininy raiky amby telopolo. Mifamoivoy be ihany ny hiraka Jeremia toko faraiky amby dimapolo andininy raiky amby telopolo. Mifamoivoy be ihany ny hiraka mpiazakazaka ary mifamoivoy be ihany ny mpitondra teny mba hanambara amin'ny mpanjakany Babilôna fa afaka ny tanànany manontolo. Nanina ny tanàna manontolo? Afaka. Ny famoivoy be ny hiraka mpiazakazaka, ny famoivoy be ny hiraka mpitondra teny laza vaovao maika dia maika mihitsy fa afaka ba ny tanàna manontolo. Jeremia toko faraiky amby telopolo andininy enimpolo amarana antsika nyty afatry ty Jeremia raiky amby dimapolo andininy faha-enipolo amarana antsika azy fa tsy misy fotoagna moa amelabelarana azy iaby io fa dia andinganitsika amarana anazy andininy enimpolo. Ary nosoratany Jeremia teo amin'ny boky iray ny loza rehetra zay anjohan'ny Babilôna, ireo teny rehetra ireo zay voasoratra ny amin'ny Babilôna. Ary hoy Jeremia tamin'ny Seherala, rehefa tonga ny Babilôna ianao dia tandremo tsara mba ho vakianao ireo teny rehetra ireo ka manaova hoe Jehova ô, ianao no niteny amely ity tany ity handringa anazy ka tsy hisy toetra eto na olona na biby fa ho tany lao mandrakizay. Ary rehefa tapitra ny famakianao ity boky ity dia asio vato afe aminy ary atsipazo eo Eufrata izy ka ataovy hoe toy izany hoy le teny Babilôna ka tsy ho fongorana intsony no ny loza ataoko miantra aminy ka dia ho reraka izy. Hatreto ny tenin'ny Jeremia novakin'ny Pasteur Mayol. Avereny kely ndray mandeha ndray mandeha avereny kely ndray mandeha avereny kely ndray mandeha avereny kely ndray mandeha. Rehefa tapitra ny famakianao ity boky ity dia asio vato afe aminy ary atsipazo Eufrata izy ka ataovy hoe toy izao no ileteny Babilôna ka tsy ho fongorana intsony no ny loza ataoko miantra aminy ka dia ho reraka izy. Hoy Jehova, hatreto ny tenin'ny Jeremia nampitondraina amin'ny Pasteur Mayol tao akifafa Antaninarenina ny sabotsy 20 avril taona 2024 faharitanin'ny Fianaratsoa. Urakuranga be dia ahoana le vaky tenitsika tamin'ny lioka tao ary lioka toko fa 12 andininy 13 lioka toko fa 12 andininy 13 aza matahotra riondry vitsy efa sitraka ny rainareo ny anomenareo ninona ozy izy ny fanjakana. Amen. Amen. Urakuranga be fa mba asitsika teny kely aloha ny afatry Petera ao anatrehany zany rehetrarehetra zany. Petera voalohany toko fa 4 Petera voalohany toko fa 4
Nomboka ny andininy roa ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahaefatra andininy roa ambin'ny folo sy ny manaraka. Ry malala, azagaka noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapahatoetra. Ary azo atao zavatra mahagaga manjoa anareo zany, fa araky ny ombonanareo fijaliana ao amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahiny. Amen. Azagaga atsika zany, fa ho tapitra io fizahan-toetra mahamay sy fitsapahana menantsika io. Ary azo atao zavatra mahagaga zany, fa arakaraky ny ombonantsika fahoriana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahiny. Sambatra ianareo raha ratsihana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahany voninahitra dia ny fanan'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsisy eo aminareo mijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraharaha amin'ny olona, fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy, fa aonkalaza an'Andriamanitra amin'izany anarany zany izy. Amen. Fa tonga ny andro hiatombony fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Raha miatomboka amintsika izany dia nohoana kosa ny hafarany izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Ary raha tsy saika tsy voavonjy ny marina, aiza no isehon'ny ratsy fanahy sy ny mpanota, koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovan-tsono hanoloran'ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanafitra azy. Fa aoka ozy izy tsisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraharaha amin'ny olona, fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka izy tsy homenatra, fa aoka kalazan'Andriamanitra. Aoka zany tsy hoe korony hoe noho ny adalantsika dia nigadra atsika dia izay no mampijaly atsika, noho ny adalantsika dia nanaovan'ny olona fitsaram-bahoaka atsika dia izay no nampijaly atsika, satria tsika nanao adalana. Aoka mba tsy ho amin'izany, mba tsy ho mpangalatra na ho mpamono olona, fa raha hitomboka amintsika voakan'Andriamanitra zany fitsarana zany, ianao ahoana ozy izy etseo atao amintsika ny atombohany dia dinio daholo izay ataonao rehefa mivavaka ianao na amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, na ny teny loko ny vavanao, na ny fanatitra rosonao araka sitrapon'Andriamanitra ve fa hanomboka aminao ny fitsarana. Fa mazava fa afaka Babilôna, ka raha afaka Babilôna betabe atsika ny manahy tokoa dia amitianantsika azy le lioka toko faharoa ambin'ny folo, satria sitraka ny ray no anomentsika ny fanjakana. Dia izao nafatra nomeny Jesosy atsika atao amin'ny lioka toko faharoa ambin'ny folo amaranantsika azy. Zao voasoratra ato, vakitsika manomboka ny andininy roa amby roapolo. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo, na izay hohaninareo, na ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo, fa ny aina mihoatra noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana. Heveriny goaika fa tsy mba mamafina mijinja ireny ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana. Nefa Andriamanitra mamelona azy, tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo. Ary iza moa aminareo na dia mahay aza no mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja aza. Koa raha ny kely indrindra aza tsy hainareo nahoana ianareo no manany amin'ny sisa. Heveriny fanirian'ny voninkazo, tsy mba miasa na mamolo ireny, nefa lazaiko aminareo na dia Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafitahakany anankiray amin'ireny. Raha niahatra izay any an-tsahany io nefa atao any am-patana raha mpitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainky avay ianareo ry kely finoana. Koa aza mitady izay hohaninareo na izay hosotronareo ianareo ary aza mihanahana. Fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra-pitady izany rehetra izany, fa ny rainareo mahalala fa tokony hoanareo izany rehetra izany. Ataova amen na mafy dia amen. Kanefa katsao ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampanareo izany rehetrarehetra izany. Aza noho izany efa mazava ny afatra ny amin'ny mpanjakany Babilôniana sy ny Kaldeana izay niresantsika teo, dia aza manahy ianareo hoe ahoana ary zany. Raha ho apetraka Jehovah olona ny fidiny io dia ahoana izahay tsy ho tavely eto isika. Inona no hohaninay, inona no sotroinay, inona no toafianay, izay mba mahazo kelikely any midadapasy rehefa eo izy. Amin'izany ve azo azy itsony? Isy fanampiana omena isan-kerinandro itsony ve? Isy fanampiana omena isam-bolana itsony ve? Avy amin'ny kizy efa lasa zany fa nitendreny any. Dia ahoana ny aminay? Kaza manazy hohaninareo. Aza manay dia ahoana ny trosanay, ahoana ny akolazin-janako, ahoana ny hofatrano. Za tsy mananasa, ahoana ny velomako, ahoana ty dahalo amin'ny tanàna ty. Aza manany amin'izany ozy izy, fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Amen.
Amen. Ko dia mahereza ry fiangonana malala. Mahereza fa hoy Jehova hoe aza matahotra ry ondry vitsy efa sitraky ny rainareo nanomenareo ny fanjakana. Ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Saorantsika Andriamanitra meo teka mafy dia mafy mpanjakany mpanjaka. Mitsangana ary vavaka antsika isaotra an'Andriamanitra. Mahagaga zany ny afatra nomenantsika zany. Jehovah Andriamanitra ray eo, sotranao zany amin'ny afatra zay norenesinay androany. Niteny ianao Jehovah tamin'izao fiangonana izao. Niteny ianao tamin'ny vahoaka malagasy. Niteny ianao teto amin'ny firenenay Madagasikara nosy malalana ity. Hoy ianao hoe ambaraonareo. Eny, toroy any amin'ny firenena ary manangana faneva. Toroy fahazafenina. Ataovy hoe afaky Babilôna. Ataovy hoe afaky Babilôna. Ataovy hoe afaky Babilôna. Mangay ahy bela raiky tahotra Merodaka. Eny mangay ahy ny sampiny raiky tahotra ny sariny zavatra rehetra. Koa dia misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray eo fa ianao no efa nanaiky sy niteny sy nanambara amin'ny fanekena mandrakizay zay tsy adonoina niteny zay norenesinay androany. Terizy ao am-ponay ary zany afatra izany. Ary sokafy hatrany ny sainay mba hieny matetika izany ny afatra izany. Fa afaky Babilôna. Rava ny fanjakan'ny Babilôna efa nampantsironao tampoka hiala ao amin'ny tany ny mpanjakan'ny Babilôniana. Ary ianao efa nanendry olona anankiray voafidy zay nitendrenao hanapaka ny tany sy ny fanjakana. Koa dia atolotra ianao ary Jehovah ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Miteny aho ianao Jehovah ary ho toy ny teniko ary tsy maintsy ho tanterahako izany. Koa dia misaotra raha eo. Anao ary ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Ho any zanak'ondry ilay mipetraka amin'ny seza fiandrana kosa ny saotra hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Halleluja. Amen. Manasantsika ary amontsy toerana. Dia mirary atsika zoto manara-dratra ny am-pisakafoanana ianareo. Raha tory ianao mirary toromasambatra ho anao. Mirary ianao koa eo ambony fandriana mienjo toroteny zao. Raha mbola noho ny asa mandrana ho tantanan'ny tompony dia atsika. Reny ambony fiarakodia mihaino ny afatra dia ny tompony tantana dia atsika mba tsotratry ny loza rehetra ny an-tanana. Amen.